Ko tonga tsy daholo zanagasikara mbola avy ianareo koa izay ihany dia anazava ho an'ny lehilahy androany efa maninona ny lehilahy poritra te hipipia dia rehefa tonga ao angambony rehefa tena andeha handatsaka tampoka iny dia ohatrany tsy lasa ilay izy. Valiny dia raha ihany ilay fihetseham-po taitra loatra no nahatonga an'izay. Ohatra mbola veriko ihany fa misy hormone ny lehilahy mitovy amin'ny vehivavy ilay eto miankina amin'ny fihetseham-pon'ny lehilahy io ny fientan'ny lehilahy mampatonga ilay hormone betsaka midina mankany amin'ny bongan'ny lehilahy. Raha ohatra ka hoe salama ny hormone ny lehilahy, falifaly lehilahy, miada-tsaina lehilahy dia betsaka midina tonga any amin'ny bongo dia matanjaka ny lataka. Raha ohatra lehilahy ka hoe kizitina lava, tezitezitra lahatra, mampijaly vatana lava dia tsisy tonga mankany amin'ny bongo ilay izy dia malazo foana ny lataka. Ny azavaiko aminareo androany efa nanina izany ny lasantohana ny lehilahy, aiza ny misy olany dia ity izao ilay sary ty efa nataoko amin'izay mba tazana ve? Io hitanareo io? Ity eto izao ilay lohan-datakelahy, ity lohan-datako ity dia ity ilay bonga dia eto tapaka hatreto ity efa atao anatin'ny vatany lehilahy, ity ny tatavia dia midina atao akaikato ny prostate dia ity ilay nofo ilay lazaiko ilay rehefa manao kotrana kegel lisany dia eto ilay nofo ilay lazaiko mba anaovana lisany kotrana kegel. Fa eto amin'ilay manodidina rehetrarehetra ato ambanin'ny tatavia sy ny manodidina prostate eto misy karazana nerf be dia be mampientana be an'ny lisany. Jereo tsara raha ohatra izao ka hoe milelana amin'ny lava-body lisany dia tonga dia io amin'ilay faritra io ilay voadona aingana dia io ilay mampatonga ny lisany, mampatonga ilay orgasme ny lisany be dia be. Fa ity izany ilay fanazavana tiako lazaina eto ilay nerf be dia be eto no voadona mafy, voadona marary izay mampatonga ilay izy hoe mikatso tampoka rehefa andeha hipipihana angambony dia lasa mitohana. Noho izany izany ho an'ny lehilahy ilay fahazarany lehilahy isan'andro dia nio tsara ilay izy raha ohatra ka tiany lehilahy hoe andeha hamana ainga ny lehilahy dia amin'izay izany mba mivoaka ilay izy dia ilay zavatra atao isan'andro io, ilay fahazarana isan'andro io jereo ny lalam-piainana isika koa moa izany mba mandalo zavatra sarotsarotra koa indraindray tsisy tokony mahataitra ny lehilahy io fa ento milamina dia amin'izay mba mora mipipy foana lehilahy. Zay ve? Mazava angamba izay efa nataoko io ilay izy dia amin'izay mba moramora aminareo ilay izy tsy tazana loatra ilay izy raha vao efa nataoko feutre ihany ilay izy fa eto ilay izy tazanareo tsara io mazava tsara aminareo izao io ilay sary io. Ao mazotoa daholo ary.